Zany amin'ny vaovaon'ny toe-karena fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka isika raha mbola tsy mivany olana eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny mpitatitra indrindra fa ny taxe civile mikasika amin'ny namindrana ny fanaovana contre visite eny amin'ny Omaveta Pasapito dia miverina ampiasaina indray ny fampiasana ny lanterne vaovao. Jimmy Mara Daniela sy Mami Rasoanaivo. Niverina nahazo fahazon-dalana avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra indray ny orinasa Publimotion amin'ny ahafahan'izy ireo miara-miasa amin'ny mpitatitra taxi amin'ny fitondrana ilay lanterne vaovao misy dokam-barotra. Ny farany volana aogositra teo no nahazo izany izy ireo. Amin'izao niverina mizara ny lanterne ireto orinasa ireto ary niova ny fifanarahany ao amin'ny ron-tonta dia ny taxi sy ny orinasa izay tsy misy idiran'ny komina intsony raha ny vaovao voaray. Amin'izao fotoan'izao zany manomboka izao dia misy lanterne anankiroa samihafa ny miaraka eny dia ny lanterne vaovao sy ilay lanterne taloha. Manana safidy malalaka ilay olona na hitondra ilay lanterne vaovao na ilay lanterne taloha. Mariko eto fa maimaim-poana ny fampiasana ny lanterne io. Ao anatin'izany dia misy ny contrat ifanaovan'ilay rotonta zany. Ilay rotonta tiako tenenina dia izahay Publimotion sy ny mpitondra taxi. Io contrat io efa bolana, mahavita efa bolana ilay olona dia mahazo 30 000 ariary. Rehefa vita rehefa bolana ka ozy ilay olona ilay mpitondra taxi tsy mety aminy dia azo miajanona malaky izy. Ohatra moa ka miteny aminy mamaha-olana ilay izy mety mahazo client tsara mitondra miteny amin'eny dia afaka manohy izy. Raha very kosa ilay lanterne vaovao dia manao fampahafantarana zavatra very eny anivon'ny mpitandro ny filaminana ireo mpamily ary mitondra izany eny amin'ny orinasa Publimotion, tsy misy ny vola aloha. Nanamarika moa ireo tompon'andraikitra fa ankoatra ny fanatsarana sy fanomezana endrika ny tanàna dia isan'ny tanjona ihany koa ny ady amin'ireo taxi clandestin sy tsy manara-dalàna satria mitondra ny licence, patente ary ny carte grise ireo afaka mitondra ny lanterne vaovao.